Ravina malala ampifaliana trano azontsika miona toy izao a fampizara mofinaina miaino koa ny tenin'Andriamanitra. Koa ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alasinainy 17 Jona 2022 ibanantsika lohahevitra manao hoe miaro ny olona ny Tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra tafatoetra ny foko, ny fanahiko ny hira sy ankalaza, mifoaza rivalisy lokanga, ifo maraina koa aho. Ideranao eny amin'ny fiainana maro aho Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny jetilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, ary mipaky eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandratany ambony lanitra ianao Andriamanitra, ary aoka ty ambony tany rehetra ny voninahitra aho. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay io, Andriamanitra mpamindro fo ianao ka miaso amin'ny olona tarihinao eo amin'ny fiainanay. Koa mendrika anao Tompo ny saotra, sy ny dera ary ny laza eny voninahitra ny narinao masina, satria Andriamanitra mamonjy mpanafaka anay ianao, eny mpiaro anay koa. Tompo, matsiaro ny tenanay izahay, mpanotsy izahay, mamindrafo anay mamelany erikay milona ny fahotanay, izay nataonay. Tompo, saoso madio izay mba fakely ka ardio izay mba fampahotana noho ny fitiavanao tao amin'i Jesosy Kristy. Feno mifananao masina ary izahay, raha indray ny mofinaina avy aminao, dia aminaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ry havana malala, ny mofinainao antsika amin'ny teny ity dia hitanao ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 7, ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tamby isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny mitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry. Ny akanjo fotsy lava
sady nytana sapandry fity eny tanany. Dia niazo tamin'ny feo mahery izy nanao hoe ny famonjenana eo an'Andriamanitsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana mba milolona sy ny zava-mananana efatra dia nikoaka teo alohan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe Amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana ny ho an'Andriamanitsika mandrakizay. Amen. Ary ny anankiray tamin'ny olona namalika no tamiko hoe izy moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avitaiza izy fa hoy izao tamin'ny tompoko ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko ireo ny avy any amin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo ny sasana sy ny fitsina tamin'ny raha ny zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo alohan'ny seza fiandran'Andriamanitra izy ka manompo azo andro manalina eo amin'ny tempolony izy. Ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia amelatra ny trano lainy andrakotra azy. Tsy honoana nangetaheta intsony ireo ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay eo voan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanon'ny ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ne ny fiadanana dia ilay fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mamiantsika izany isan'andro amin'ny alalan'ny teniny rehefa inoantsika, rehefa raisintsika, rehefa piaritsika. Ny finainao antsika amin'ny teny ity dia ny bokin'ny Apokalipsy 7 manomboka ny 5 hatramin'ny 10. Milaza ny fiarovana n'Israely marina mba tsy ho simba ny loza ho avy ary ilazana ny fahasambarany tonga any an-danitra ka afaka amin'ny fahoriana lehibe. Inona ry havana no afaka raisintsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany? Zao, miaro ny olona Andriamanitra ka manadio azy. Izany ry havana. Miaro ny olona Andriamanitra ka manadio azy. Ny antsoina hoe fahoriana lehibe dia fotoana iray isihon'ny fahatezerana sy fanenjehana ataon'ny Satana amin'izay rehetra mandray an'i Jesosy Kristy sy ny teniny. Amin'izany fotoana izany dia jaly fatratra ary azon'ny fahatezeran'ny Satana sy ireo mpanorotran'Andriamanitra ny mino. Ny olona mandalo izany fotoana izany no ambaran'ny soratra masina eto. Mba efa nandalo izany fotoana izany ve isika mpiaino ankehitriny? Ianao mandre izany? Na nahoana ny atrehantsika izany? Efa nandalo izany fanadiovana nataon'ny Tompo izany ve ianao? Hoy Jesosy eto. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki izao fa naresy izao tontolo izao. Miaro ny olona Andriamanitra ka izao koa manavaka azy. Niavaka tanteraka ireto olona tazan'ny Jaona ka nahatonga azy an-tany eo amin'ny 13 hoe iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava. Tsy hoe akanjo fotsy ihany fa akanjo fotsy nosasana sy nofotsiana tamin'ny rahan'ny zanak'ondry na tamin'ny rahan'i Jesosy izay nalasany teo ambony hazo fijaliana. Isika izay nandray an'i Jesosy tony sy mpamonjy azy no efa nandray ny fanadiovany. Nandray izany ve ianao? Na tsy ary nandray izany ve ianao? Satria efa nandalo fitsapana sy fisedrana ka nanaiky sy mibebaka madiovon'ny Tompo. Izany ry havana, fibebahana manavahan'Andriamanitra antsika ka hiarovany antsika amin'ny zavatra rehetra. Raisy izany ry havana, miaro ny olona Andriamanitra, miaro anao Andriamanitra tadidiofa fa nidiovina ianao tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy ary navahana ianao satria olony efa mibebaka tokoa teo an'Andriamanitra reny ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra no nofinaina ny menao anay izay milaza ny fiarovanao Andriamanitra ny olonao ka asehony amin'ny fanadiovana sy ny fanavahana azy. Tompo, vavaka aminao izay ho andreo firenena izay nametrahanao anay mba hombany fitasianao hatrany izay. Ianao mahalala ny zavatra rehetra koa ampio ny firenenay Tompo hanjakan'ny fahamarinana sy ny fankatiavana, ny fandriampahalemana ary ny fahatsiarovan-teny ihany koa. Vavaka aminao izay ho an'ny marary mba ho kasihanao ka ho sitrana hitahinao ireo manana andraikitra amin'izany koa. Ampinoninao ireo manamanjo, anohanareo mareo sikolona sy ireo sahirana. Tahio ny fihazakazahanay, ny asa fivelomanay, ny fikasanay rehetra, ny fianarana hiatrika fanadinana ny zanakay matsiatoato, ny vavakay. Dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampiandriny koa ny vavaka manao hoe rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mehona an'izy anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy
fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha finoana ravina natsojana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Aza matahotra anao fa momba anao aho, ary aza mietriketrika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana an-tanakavana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.